Sotra n'Andriamanitra lehibetsika. Sotra n'Andriamanitra lehibetsika mihoana indray a mba alefa kely le micro sans fil azafady mihoana eto amin'ity toerany a amin'ny anaran'i Jesosy ny rabanay miralavy atsika tsirairay avy a tratra ny taona 2024 tsangatsika ny tanatsika dia samy tena hoe tahin'Andriamanitra 2026 ho ambin'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Zavatra anankiroa nangasanga tamin'ity taona ity a, nisy ny fitahina, nisy ny loza. Ny loza moa dia ny nendran-drajako izy any ampitan-dranomasina fa eto amintsika moa tsy misy rajako fa gidro misy eto a, dia nendran-gidro indray izy eto amintsika. Fitahinako satria vao ny atomboka ny taona dia nilatsaka ny ranon'orana. Engane mba hamokatra tsara atsika amin'ity taona ity. Alleluia. Fanamarina izay avy tamin'ny fitondram-panjakana dia ho an'ny efa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra tery aloha moa hoe atao dimidimy ny seza. Ny anton'izay mba hampisy elanelana. Dia na dia hoe taona vaovao isany andro dia no marina fa tsy azo atao ny mifanoroka. Ary na dia mifandray tanana izy dia mifanalavitra, misy elanelana foana. Izany zavatra izany moa dia ara-baiboly izany fa tsy hoe firon'ny fanjakana akory. Raha tamin'ny andro taloha izy fony izay tany am-pianarana, tamin'izany nanjaka ny nendram-boalavo. Dia izay voan'ny nendram-boalavo dia tsy mahazo mianatra mihitsy, tsy mahazo makany am-piangonana, tsy mahazo mifanerasera amin'ny ankizy namana sao dia mamindra raha tsy efa fantatra hoe sitrana tsara. Dia ohatran'izany ihany tamin'ny Covid, raha mahatsapa ianao hoe tratran'ny corona dia mila mahatsapa teny ianao dia tsy makany am-piangonana, tsy makany am-pianarana, tsy mitsofoka any an-tsena any vahoaka any, arovo ny tenanao dia arovo ny namanao sy ny fianakavianao. Dia ohatran'izany koa rehefa mahatsapa teny ianao hoe efa tratra ny arety mifindra, rehefa arety mifindra io na kotrotro dia indrindrandrindra dia nendra vaovao tia dia anjaranao manaja ny mpiara-monina aminao tsy makany amin'ny fivoriam-bahoaka, tsy makany amin'ny fivoriam-pianakaviana, tsy manaja koa ny ao tokantranonao, tsy miray fandriana amin'izay olona arovanao ny namanao dia arovanao koa mpiara-mivavaka aminao. Dia izay ny olona hoe tsika nde efa arovan'ny rano zao sy arovan'Andriamanitra. Marina izany fa miarantsika Andriamanitra fa atao anatin'ny baiboly koa tamin'ny fotoan'andro arao tsara tia fa nisy aretina atao hoe abokana izay aretina mifindra. Dia Andriamanitra tsy milaza hoe izao ny Jehovah mpanasitrana anareo noho izany aza misaratsaraka mihitsy amin'izay tratran'ny abokana. Fa miteny izy miteny izy hoe tamin'ny alala Mosesy izao ny Jehovah mpanasitrana anareo kanefa hozy izy izay boka mitoka toerana. Mazava aminareo ny dikan'izany mety misy ny tsy manam-pinoana izay teny izay dia mety hifindra tampoka le izy. Izay mahatonga an'Andriamanitra ny boka dia misy tanàna manokana mihitsy hitoeran'ny boka. Efa hatramin'izany zany tao anatin'ny baiboly nefa nisy ny fioboana dia efa sitrana tanteraka mihitsy ianao izay ianao vao miverina any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny toby, any amin'ny fianakavianao, ary tena mbola zahana manokana mihitsy izy ianao izay vao miverina. Ka aza atao hoe zahatra manelingely olona tsy manam-pinoana no matahotra an'izany, tsy manam-pinoana no Andriamanitra ianao, fa Andriamanitra tena farany tapo amin'ny finoana, kanefa Andriamanitra mihitsy nametraka hoe ny boka dia atoka toerana.
tsy manam-ponoana ny ormosesy ianao, isika tsy manam-ponoana ny ormosesy fa mosesy mihitsy no anisany tena ny teny an'izany a am'levitikosy, tsy haiko levitikosy eo amin'ny toko 4 eo mihitsy a no nanambarany mosesy fa vo misy arety ny filany abokana dia tsy mifanerasera mihitsy ary asiana ina moa atao mirakorako ny voloa dia asiana zahatra manenoneno a mba hahafahany vadinao na ny zanaka hoe za mifatongo mama dia aleo aloha mitsaotsoaka kely mandra-pasitany ao anatin'ny baiboly zany a sao de généré dia fanjakana ty koa dia efa mila voatsara, tsy mifanjakana mila voatsara fa fahendrena avy amin'Andriamanitra zany. Zay manaiky baiboly ao ka aminao amen izy. Fa tsy naindray tsika diso hevitra ny rahan'i Jesosy ny finony ny ohatran'izao dia aleo atao dolo ny ohatran'izao, tsy mety zany. Tsika koa mbola eo mban'ny fitondram-panjakana tsika dia tsy afaka manohitra fanjakana, mbola manaraka amin'ny baiboly tsika, tsy afaka manohitra baiboly a fa sady mankatoa tenin'Andriamanitra no mankatoa ny fanjakana. Amen. Samy miteny hoe arovako ny tenako dia arovako ny namako. Tao zao le namanao akaikinao, arovako ny tenako dia arovako ny namako. Alléluia. Alefa kely le micro sans fil. Alléluia. Metsika mbavaka mba tsisy a otratra. Alléluia. Metsika mbavaka mba tsisy na dia raiza amin'ny zanak'Andriamanitra na dia raiza hotrasan'izany arety mandoza izany. Manao famainina izay maniry an'izany. Androany dia manana lohateny lehibe tsika. Lohatenitsika dia hoe ty taona 2026 tiany dia taona ny famokarana ho an'ny zanak'Andriamanitra. Alléluia. Averiko indray ny taona 2026 dia taona ny famokarana, ho taona ny famokarana ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Eo amin'ny ara-panalo dia amokatra daholo ny pasteur rehetra, ny mpitoroteny rehetra dia amokatra daholo ary ahitana vokatra mifanako ny tsirairay avy eo amin'ny ara-nofo satria tsy afaka misaraka ny fanasy nofo a dia amokatra daholo eny mpamboly rehetra, amokatra koa ny mpivarotra rehetra, ny tatsara rehetra amokatra amin'ity taona ity. Amen. Alléluia. Ny ankizy rehetra mianatra dia amokatra daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Izany no atao hoe vokatra izay ilayntsika rehefa avy eo dia ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ny tondra mbavaka anareo mba hamokatra nareo. Izay tsy niteraka rehetra koa ne tao anatin'ny taona lasa mba hamokatra dia hanana zanaka daholo. Izay mbola tsy manana zafikely nefa efa manan-janaka mba hanana zafikely daholo. Tsika jiaby eny mba hamokatra. Alléluia. Ndao ahy hijery ny tantaran'ny Isaka tsika ao amin'ny Genesisy toko 4. Azafady, Genesisy toko 4:20. Andiny 4 ka hatramin'ny 9. Toko 4:20. Ho vakiantsika izany tantarana lehilahy anankiray izany. Manomboka amin'ny 9:4. Ary Isaka dia tany Gerara amin'ny anaran'i Jesosy, ary nanontany azy ny amin'ny vadiny lehilahy tompon-tany, ary izy anabavika izy. Fa natao hitra laza hoe vadika izy, fa andreo izy amono ny lahy tompon-tany no i Rebeka. Tonga dia toizantsika
eo amin'ny 11 tena andidy mivoaka ny rehetra Abimeleka mpanjaka tany Gerara io ka nanao hoe izay manendry io lehilahy io na mifatiny dia atao maty tokoa. 12 tsika tsy pihina tsara io. Tena mafy tamin'izany tany izany Isaka ka nahazo 100 heny tamin'izay taona izay. Na mafy Isaka tena azo 100 heny tamin'izay taona izay. Amokatra tsara avy 100 heny enenao amin'ity 2026 ty. Ary Jehovah dia nitaha azy. 13 tsika. Ary nanan-karena ra lehilahy ka nandroso ny tombo amara-pahatonga no mpanjady be indrindra. Aleluia. Fa izy nanana fanana be dia ondry amanosy omby ary mpanompo maro ka dia nialina azy ny Filistina. Dia raha Jesosy fa nilavaka fatsakana rehetra zay efa noadimy mpanompo ny rainy tamin'ny aondriny Abrahama rainy dia efa vonoy Filistina sy ny totofany tany. Ary Abimeleka lay mpanjaka tany Gerara zany tamin'ny Isaka miala eto aminay ianao fa mahery lavitra noho izay ianao. Ekare mba ahery ianao iaiky mihitsy ny fahavalona hoe tena mahery nareo amin'ity taona vaovao ity. Amen zany rahalahy ray mpianakaviana reto bao taona famokarana. Aleluia. Isaka tamin'ny fotoana matsy dia nisy mosary ery amin'ny 10 voalohany ire hoe misy mosary teo amin'ny tany tena mosary be mihitsy dia voatery nidina tany amin'ny tanin'ny Filistina. Isaka nakany amin'ny mpanjaka voatery nakany amin'ny Abimeleka izy mpanjaka tamin'ny Filistina tamin'izany fotoana izany. Dia niraisiny reo tsara izy dia mipetraka tany izy. Hoe Andriamanitra tsy makany Ezipta satria matetika rehefa misy mosary dia makany Ezipta foana. Any mantsy misy renirano nely zay tena mbola manandaza mihitsy. Ka na inona tsy fisin'io raha mety mbola azo sandrahana foana ny fampokarana. Fa Andriamanitra tsy makany Ezipta. Aleluia. Tsy makany Ezipta fa eny amin'ny tanin'ny Filistina. Mosary be mihitsy tamin'ny fotoan'andro. Ampiana basy kely angamba zafatsy. Mosary be tonga tany Isaka niraisiny olona tsara niaraka tamin'ny olona izay niara-dia aminazy niaraka tamin'ny vadiny. Tsy resantsika ny zavatra nitranga ny tahotra tao anatiny. Raha teto anao tamin'ny herinandro dia fandraisan'ny mpanompon'Andriamanitra teto ny amin'izay tahotra Isaka izay. Fa izay resantsika dia na dia tao iza mosary dia Isaka kosa namboly tamin'ny tany na mafy tamin'ny taona anankiray io dia nahagaga fa tena namokatra be izy. Tsy mba hoe 100 mivokatra niakatra na hoe 50 fa 100 heny. Azonareo zany 100 heny zany ohatra hoe tsaramaso anankiray no narotsaka mivon'le tsaramaso re avy eo 100 isany no mipoitra. Amen. Ny vary moa dia efa tsy ailazaina fa tena amin'nonjetra mihitsy satria voambary anankiray na azahoana voambary 100 dia zay tsika tena afagagana ho anareo mpamboly
sy ho ana efanamboly de hoe zay fahagagany zany anganogano ve zany sany arirarira ahoana moa nisy zany hoe farafaratsy mivoambary eo amin'ny 10 raha mba tsara ny taona fa ny anazy de 100 mba nanahoana re zany fa rehefa Andriamanitra mampamokatra mamokatra avy 100 hoeny ianao. Alleluia. Zany raha raigona na fafy tena tanketsa rehefa niakatra ny vary volana marsa 100 gona nentina tamin'ny sarety niakatra tany tanàna. Alleluia. Raha tapakona no nentina nambolena ny tsaramaso rehefa niakatra nentina tany tanàna 10 gony tahaka izany ihany koa mikatra avy 100 hoeny ny olona nefa nikaikaika daholo tamin'ny mosary fa rehefa Andriamanitra miasa rehefa Andriamanitra mita satria voalaza eo hoe ary Andriamanitra nita ho tahina Andriamanitra ne zanak'Andriamanitra rehetra ho taona famokarana ho anao ane. Amena mafy be. Ny pininao zay 10 de hiakatra aman-jatony ny ray ho lasa 100 akoron-drano feno tanteraka hipokipoka amin'ity taona ity de rao Jesosy zany no fampivavahantsika rehefa aveo mpanompon'Andriamanitra hiakatra ity na ra-banà na ranofo hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ary namafy Isaka tamin'izany taona izany ary de zao namokatra be avy 100 hoeny de zay mpanompon'Andriamanitra rehetra rehefa farana Toriteny hiakatra eto hitondra mbavaka nareo amoa avy 100 hoeny ianareo amin'ny zavatra rehetra zay valera kely mba nampiasainao tao amin'ny orinasanao na tao amin'ny varotrao isondra avy 100 hoeny zany karaha ray alina de ho lasa amanetsiny manapotrisana izy amin'ity taona ity zay mariry azany de manao amainina daholo tsika akory tsy hoe ifanosona eto daholo satria amena ara-pahasalamana isika fa mijanona eny ihany nareo fa ho ampahafantarina mitsanga tanana kosa ho an'izay maniry mba hamokatra amin'ity taona ity. Alleluia. Falovenareny amin'izany azafady Andriamanitra mitondra an'izany afatra izany ho antsika amin'ity taona ity. Fa reto misy fepetra zay mipetraka mahatonga antsika mamokatra misy 3 na 4 izy reto raha sitrapon'ny tompo raha tafiditra daholo izy rehetra. Voalohany dia amin'ity taona ity koa dia mila mitovy amin'ny Isaka ihany tsika mankatohan'Andriamanitra. Ao amin'ny Deutéronomie 7:20 no vakitsika 7:20 andininy 4 andininy 12 vakina amin'ny anaran'i Jesosy 7:20 andininy 4 ho tahina ny ateraky ny kibonao ny vokatry ny taninao ny ateraky ny mpivombonao ny ateraky ny ombonao sy ny andehan'ondrinao. Alleluia. toizatsika eny amin'ny dininy fa fery izy teo 12 ho voany Jehovah anao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa andatsahany ranon'olana amin'ny taninao amin'ny fotoana sy tahiny miasa ny tananao rehetra ary ampisambotra amin'ny firenena maranao fa ianao kosa tsy sambotra. Fa jerevo lay teny ery ambony hoe izao no iseho raha iainy tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ho ianao manaraka ny didiny rehetra zay andediko anao anio. Alleluia. Ry havana raha tiatsika ny hamokatra amin'ity taona ity fa tsy hoe tsy amin'ry taona iry fa amin'ity taona ity dia voalohany andaontsika hankatony tenin'Andriamanitra
miay ny tenin'Andriamanitra dia mankatao ny tenin'Andriamanitra. Indrindra toy ny mpanompon'Andriamanitra aminao ampiangonanao dia ankatoa avy zany, arao zany. Aiza aiza amin'ny baiboly zany fa izao ihany rehefa lazay ny mpanompon'Andriamanitra nety ny ambava ankatoa avy zany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ho tahina ianao ho any an-tsara, ho tahina ianao ao an-tanàna, ho tahina zay rehetra atao amin'ny tananao. Andriamanitra mihitsy no androtsaka ranonorana ary isaorana ny tombo fa ty taona ty dia taona ny atomboka tamin'ny ranonorana. Ny ampaefatra amin'ny malagasy rehefa latsaka ny ranonorana dia sorena, fa ny ambiny rehetra kosa dia mibitabitaka sy faly hoe ho tsara ny taona. Marina ve zany? Tsangany ny tanany izay faly rehefa latsaka ny ranonorana. Ka tena malagasy rehetra mihitsy alatsako ny ranonorana. Ny ranonorana riavana dia manambara fitahina. Ary araka mivolaza ny mpandinika ny endrika sy ny tarehy, fa na dia miendriky ny olona izy tena na tsy mitsika izy fa tena misy fiovana mihitsy rehefa latsaka ny ranonorana. Miatsara tarehy ny olona. Ny biby rehetra, zavaboary rehetra hatramin'ny trondro any anaty rano izy mahazo rano vaovao sy oksizena vaovao. Dia faly ny zavaboary rehetra. Andriamanitra ny amin'ny taona ity androtsaka ranonorana eo amin'ny fiainanao. Amen. Inona ny zavatra tokony atao? Mankatò arahana ny tenin'Andriamanitra. Asa sy natevitra mba menara zany hoe mankatò tenin'Andriamanitra, mankatò ray aman-dreny, mankatò mpanompon'Andriamanitra. Ty voalaza amin'ny baiboly ty nao satsy anao an'io. Rehefa miteny dia voly hoe mandehana makary satsy manaraka ny tenin'Andriamanitra enina. Ny teniko ny namanao andao ary ty zay ny baiboly laza zao tsy hoany aho. Ankatò avy ny tenin'Andriamanitra riavana. Dia zao amokatra anao amin'ity taona ity. Engany mba ho tahaka ny Isaka daholo tsy amin'ity taona ity. Amokatra avy zato eny. Raha etsy ny foana ampiasainao foafolo zany dia lasa firy, ray tapitrisa foazato zany dia lasa firy. Aizinareo zany e. Teo lamy fotsiny volana ampianarana anareo ranga. Samy any an-trano manao contre aminareo fa ho tahin'Andriamanitra re avy zato e. Tsy maninona na mety ho lasain'ny olona ianao hoe nanao aferana taolana reny, reny angamba nanao paky tamin'ny diavoly. Tsy manino zany. Dia lazava aminazy tamin'ny voalohany taona nanao fanekena tamin'Andriamanitra zay fa ankatò ny tenin'Andriamanitra. Mahery lavitra no sampinao, mahery lavitra no kalanorinao, mahery lavitra no drobanao. Lay Andriamanitra zay topoinao avy zato eny. Amen. Ankatò tenin'Andriamanitra. Mianatra an'izany manomboka maraina mandraparivo ny andro, manomboka sabotsy, manomboka latsinainy juska lahady. Mianatra an'izany, mba mianatra an'izany e. Ho lasa mamokatra be ianao. Faharoa, zavatra ilainao koa dia hoe evohiny tombam-boraka reo. Ao amin'ny Jeremia 4:7. Toko 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lasain'i Jehovah ny amin'ny Joda sy Jerosalema, evohy tombam-boraka reo aza mamafy amin'ny tsilo. Alleluia. Mino fa ny atsasakitsika dia mpiasa tany, ary ny 75% dia avy ny asa tany daholo. Mafantatra tsara zany hoe tany asaina. Hoy ny tenin'Andriamanitra evohy ny tombam-boraka reo aza mamafy amin'ny tsilo. Zany hoe alohany amafazana, ambolena na vary na katsaka na mangahazo ninina
dia hevona aloha dia esorina daolo ny zavatra tsy izy re ny tsilo any amin'ny tanin'Israely zany dia azo antoka fa hoe feno tsilo ny tany misy tsilo dia alana aty amintsika moa dia ny karazana tsilo eny amin'ny tany ambolena dia radreka tsangano tana izay malala radreka izay olona nitsanona teto tany rehefa tsy mahia zany tongavany aminay dia hitanao zany anisany anankiray koa tsilo a dia ny tenina manao fa leloha izay malala tenina tsy hoe miasa tany dia avelako ihany ny tenina fa ny tenina somary lasa lavidavitra dia angadiana hatrany amin'ny fotony a mihitsy ny tenina fa tsy hoe alefa azo amboamboary fotsiny dia voleo dia rehefa aveo a ny mangazonao na ny afimanganao a tsondromin'ny tenina tsy misy ravana tsy izy vokatra fa tsy maintsy evona ny tombamboraka esorina ny tsilo rehetra dia hita vokatra ianao anampy anao Andriamanitra amin'ny tetaona ity zay zavatra tsy ilaina rehetra ao amin'ny fiainanao ny dikan'izany a tsy maintsy esorina izany evona izany dia esorina zatra tsy manjary raha miaina atao anatin'ny fitsangatsangana ianao amin'ity taon'ity dia manao vavady hoe Jesosy esorika eo amin'ny fiainako izany raha miaina atao anatin'ny alatra ianao amin'ity taon'ity manomboka amin'izao taona vaovao izao a Jesosy hiteny hitanako atolotra anao tsy ho faingan-tanana intsony aho samia miteny hoe tsy ho faingan-tanana intsony aho sa inona ny filazana hoe faingafaingan-tanana filaza zay tsy ho faingafaingan-tanana intsony isa mahasamy teny an'izany azava tsy ho faingafaingan-tanana intsony tsy mangalatra isa roa telo misy zavatra mila esorina mihitsy ny tsilo raha te hamokatra ianao fa tsy afaka ho tena rema tsy afaka mamafy ambony tsilo anao fa iny tsilo iny no amely ny vokatra ao ary tsy hita vokatra ianao raha hitanao voambary rainina fa afinao teo fa mety voambary rony tafakatra eo mety tsara maso ray gonina alefanao teo ataoko hoe ray kapoka roa kapoka ny azonao teo raha te azo avy zato eny ianao 100% vokatra esorilo ny tsilo amin'ity taona ity sy zavatra tsy araka an'Andriamanitra ao fiainanao zany natao hoe tsilo mila esorina zany evoiny tombamboraka reo aza mamafy ao anaty tsilo mazava aminareo ve zany aza mamafy any anaty radeka re zay nga mamarina aza mamafy any anaty tenina zay nga mamarina fa tsy maintsy esoriny reny ahita vokatra tsara ianao mpamivarotra ihany ianao fa tsy tafavoaka fa inona ny ato tsy avy any amin'Andriamanitra io fa misy olonao fiainanao ao misy zatra tsy maintsy ongotanao ny fiainanao ao misy toetra ratsy ongotanao misy fahotana ongotanao androany ny fanaovana an'izany raha lasa rabavy dia milaza aminao ambokatra be ho varotra io io asa tananao io alleloia io fandrafetanao io io fanaovanao fanaka io ho lasa mpanao fanaka ikoa izany ianao ho lasa mpambolo matianina ianao ho lasa bibo matianina ianao ho lasa lavitra amin'ny fanaovanao varotra io ianao ho lasa lavitra amin'ny fiainanao ianao avy zato eny amin'ity taona ity ny tanontsika raha lasa rabavy lasa mpivarotra matianina ianao manamaiza azy fandao aloha iraisaintsika androany hoe esorina aloha ny tsiro alana aloha ny zatra tsy zay tsy araka an'Andriamanitra tsy mamafy anaty radeke alleloia mazava tsara zany a tsy mamafy anaty tenina izavy aloha mahafantatra zany tenina zany raha zay tsy mahafantatra dia tongavany aminay a dia esoriny kapanao dia mandehanana tahatra fa maty ny tsilotsilona tenina ianao dia mamafazy eo raha hita eo na dia tsy mahita mangirana eo ianao mitory teny miaraka amin'ny fahotana tsy mahita mangirana mikely aina miaraka amin'ny fahotana tsy mahita mangirana ezaka rehetra mbola misy zavatra tsaraka an'Andriamanitra tsy ahita vokatra fa raha esorinao ny tsilo evonao ny tombamboraka ao mifonao mihitsy ny aboraka ao amin'i Jesosy androany fona Jesosy ao esoriny tsilo rehetra anao famafazana vaovao androany
dia ho zay matsy anao ho tonjina ho anao ty taona ty anao zay namonjy fotoana andavanaro teto dia efa ndresana tetra tonjina izany ho tonjina ho anao ty taona ty na mivarotra anao na mamboly anao na miompy anao na manan'orinasa anao ninona ataonao ho tonjina aminao ty taona ty amainina dia amainina dia amainina zany esoriny tsino asa mafy anaty tsino amen faharoa zay fahafirytsika zao fahatelotsika zao mila mamafy mila manana fitiavana koa tsika alleloia mifankaty mpivady mifankaty mpianaka mifankaty mpiara-miasa amin'ny toriteny mifankaty ny praitapo mifankaty mpiara-miasa mifankaty ny mpiara-miteny zamaneny mpiara-mampianatra sikolady mifankatya fa milaza aminao amokatry zany amokatry anao amin'ny anarany jesosy ho tahaka ny sakany atsika menakavy amen tao tserytsika any amin'ny salamo 3:30 efa itsika loatra ty ho an'izay ty amokatra dia tsy maintsy mifankaty alleloia 3:30 manomboka amin'ny andeny voalohany endre tsara sady mahafinaritra raha mipiralamy mahay miara-monina mahay mifankaty zany tahaka ny dililo sarobidy amin'ny loha izany zay mitsororoka misongotry arona dia misongotry arona ary mitsororoka morotongotra akanjony andeny fatelo tahaka ny ando anerimony zany ary tahaka ny ando milatsaka amin'ny tenimbohitry ziona fa voadidiny Jehova ho amin'ny fitahiny dia fiainana mandrakizay tsy jery an'ilay hoe tahaka ny diloilontsika fa lay andeny fatelo hoe tahaka ny ando milatsaka ny hermone tahaka ny ando milatsaka ny amin'ny tenimbohitry ziona hermone ziona anarana tenimbohitra zany tenimbohitra ziona tenimbohitra any amin'ny tanin'ny Israely zany araka ny fahafantarako dia any amin'ny tanin'ny Israely tsy dia hoe tsy maintsy oram-be mivatravatra foana zay vao mamokatra ny tany fa na dia ando iza milatsaka satria tany a ny tanin'ny Israely dia tany izay tahin'Andriamanitra ny tanin'ny Israely a dia tany izay misy teny fikasana ka na dia ando iza no milatsaka dia zao ny zahatra misy a mamokatra ny tany zany na tonga ilay teny malagasy hoe ny ando ny lanitra sy ny tsiro ny tanana eo aminao na dia ando iza milatsaka mamokatra ny tany any amin'ny faritra atsimo raha araka ny fahafantarako na dia 3 andro ihany iza latsaka ny ranon'orana mamokatra ny tany ry avanao ahoana ny ahatonga an'Andriamanitra ampamokatra anao ohatry tsy maintsy mifankaty sy miray saina amin'ny pirala mahay miara-monina ny pirala dia zany fifankatiavany zany dia manjary mahatonga an'Andriamanitra mampamokatra anao alleloia dia amokatra ny zavatra ataonao amokatra ny asany tompo ataonao amokatra zay atao amin'ny tananao rehetra fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy fankatiavana tompoko mahatonga ny tany avokatra alleloia ndao jerentsika fa nisy lehilahy anankiray zay natao hoe Esau tsy Esau azafady fa i Kaina iza hoe Kaina fa io Kaina hoe iza aloha mba hifanahino an'izay anarana Kaina zay azafady Kaina io manao valelo zay mba hifanahino an'izay anarana zany Kaina io a dia feno fankalana ary tena lasany amin'ny faminan'olona faharoa be felonana dia nosonon'Andriamanitra Kaina fa tsy hamokatra ho azy ny tany Genesis 4 manomboka amin'ny 9 aroy Jehova amin'ny anarany tompo aroy Jehova tamin'ny Kaina
aisa bela rahalanao fo izy tsy fantatro. Andiny fahavalazavady ary kaina ny resaka tamin'ny abela rahalany ary zao no seho no nytany atsaha izy ireo dia nitsanga ny kaina ka namela ilay abela rahalany sy namono azy. Eo amin'ny andiny vavolo aroa izy, inona no nataonao? Ny feondrany rahalanao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Andiny raika ambin'ny folo. Ary ankehitriny dia voaosina ny tany, voaosina ianao hiala amin'ny tany izay mivava itelona ny rahalanao izay nalatsaka ny tanao. Raha miasa ny tany ianao dia tsy ahavokatra ho anao izy hatramin'izao. Ho mpilefa sy ho prendreny ambonin'ny tany ianao. Mihaino tsara vetsika azafady. I Kaina dia nanana rahalahy atao hoe Abela. Iza hoe nanao fanaritra izy roalahy, samy mitondra fanaritra teo amin'Andriamanitra. Dia nitondra Kaina lalahy matoa dia amin'ny mampamboly azy dia vokatry ny tany netiny, vokatry ny tany, katsaka, mangazo, kokombra sy ny sisa netiny teo anatrehan'Andriamanitra. Fa i Abela kosa ilay zandry dia izay voalohany teraka ny ohatra hoe nanana ondry vavy anankiray izy, dia ilay voalohany teraka, tsy ilay hoe fahatelo sy fahefatra, fa ilay voalohany teraka iny netiny kosa teo anatrehan'Andriamanitra. Dia Andriamanitra nakasitraka ny fanaty Abela sy Abela na ny fanaty Abela na i Abela nankasitran'Andriamanitra. Ary Andriamanitra koa tsy nankasitraka ny fanaty Kaina sy Kaina, samy tsisy nankasitran'Andriamanitra. Teraka teo amin'ny Kaina ny atao hoe fialona. Nanomboka tezitezitra be izy, lasa lavalava ohatran'ny tarehin'omby ny tarehiny, lava be. Ohatry izy frère atao dia ohatran'ny tarehy tsovana, lava be. Fa ina manjoanao ry Kaina? Tsy fantatra. Tsy mba mitsikitsiky mihitsy izy. Fa nisy fialona natao anaty, nahoana ny fanatitra anahy? Tsy nankasitrahana. Za koa tsy fanalile zandriko ny ray, nefa mahazandry azy. Ahoana ny anazy nankasitrahana? Toy izany hoe, ianao ne ratsy ry Kaina. Hoy Andriamanitra. Ary ao anatinao misy zavatra ratsy, misy fialonana. Ny avy eo dia tany atsaha tany izy roalahy. Zandry ndao tsika ho any atsaha e, na arazoky e. Any atsaha tany izy roalahy, rehefa tany. Dia nasinaka mitaka tampoka an'izany fono ny tany, maty. Tsy fantatra na tsipony tany anaty rano na naleviny na ahoana, fa maty, nalatsa an'izany. Dia hoe Andriamanitra tamin'ny Kaina, ory Kaina, fa izy Abela rahalanao, dia izy za nga mpitandrina ny rahalahiko. Hoe Andriamanitra hoe mitaraina, voaosy ianao fa ny rany rahalanao izay vonoanao dia na ankehitriny dia voaosy ianao hiala amin'ny tany izay mivava itelona ny rany rahalanao izay nalatsaka ny tananao. Ary manomboka izao sy Andriamanitra dia izao ny taranaka ho ianao dia izao tsy hamokatra ho anao ny tany. Ianao tsara, tsy ahavokatra ho anao ny tany. Mamboly ianao tsy mahavokatra, miompy ianao tsy mahavanona, tsy mahavokatra anao tsony ty tany ty. Zay zavatra ataonao tsisy andeha, tsy mamokatra ho anao ny tany. Satria nahoana? Nialina ny rahalanao ianao, nankala ny rahalanao ianao, namono ny rahalanao ianao. Ry havana, ny fankalana tompoko tsy mitondra vokatra na inona na inona. Mangatay tompo me fitiavanao, na dia mifahavaloko aisa, na dia ny olona tsy tia aisa, na dia ny olona manenjika aisa, me fitiavanao. Zay tia mokatra rehetra dia manao amaina daholo. Fa ny olona mankala, feno fahankalana, feno fialona, dia tsy tafavoaka amin'izany. Ngamba mahazo fiarakodiny namany, dia efa lavalava tarehy tahaka ny izy moa izy teo Kaina izy. Ngamba mba tafita ny zanaky ny fianakaviana, dia efa lavalava tarehy, mizatra ratsy aona. Ny fialona dia ao anatin'ny fo, fa misehany amin'ny endrika. Na mitsika izy mitsikitsy ravo. Tonga dia fandareny, mitsikitsy ravo ranona, vao ny teneniko hoe nahazo moto. Ay,
misy fialonana ao anaty. Raha mba miteny frantsay ny mpiara-miasa aminazy de zay tsy ampahafiriny miolona. Mbola tsy nitenena ny teny sinoa izy ianao, ngamba zay vo tena sy zavatra rehetra ataony namalafo mipiara mialona toetra ny kainy zany, tsy mitondra vokatra zany. Aoka hiara-ny faly amin'ny piraitam-po aminao ianao raha sendra tavakatra izy. Aoka hiara-ny faly amin'ny mpiara-miasa aminao anao raha sendra mamokatra izy. Amene. Erao Jesosy. Tsy nendrainy na any am-piasan'Andriamanitra eny misy olona manana an'izany. Any am-piasan'Andriamanitra, any am-mpampianatra sekoly, any am-Toriteny eza misy manana an'izany. Raha mamokatra ny asan'ny sasany de efa tonga de lavalava be ny tarehany. De hoe izy frère Daoud hoe aoko tahaka masoandro ny tarehinao boribory. Ataovy tahaka masoandro reny tarehinareo rehetra. Vao mitsika ianao de tonga de lasa masoandro boribory io. Fa rehefa tesinao azy manao fa hoe tarehy tahaka ny ataovy lavalava daholo ny tarehinareo. Mialona tonga ny anazy de ohatran'ireny le bulldozer regny molona lavalava be. Ny olona tsy manam-pitiavana tahaka ny kaina de hoy Andriamanitra hoe hozy Andriamanitra tsy mamokatra ao anao ny tany tiana rehefa mba hamokatra ao antsika ty 2026 ty manao fa manina zay maniry an'izany aoka na pitiavana fa na lany mba amin'ny ainao izy na tapaka mba amin'ny angadinao izy na rovotra mba amin'ny sezanao izy na vazavaza tataka hatramin'ny makany amin'ny sofina ho aiza mivazavaza eo ianao tsy mahita vokatra eo ianao raha misy fankalanao. Fa mila manana fitiavana. Amen. Tadidika efa nisy fotoana zay niara-miasa tao amin'ny asan'Andriamanitra. Fa tena isan-kerinandro isam-bola tena hitanao misy vokatra. Fa ao anatin'le mpiara-miasa misy fifankatiavana. Alleluia. Tamin'izany zay mbola samy tanora kely daholo, tsy ampy expérience, tsy mahay mitory-teny. Samy olona tsy mahay mitory-teny ny tafaraka. Fa tsy mahay mitory-teny fa mifankaty. Tsy amin'ny verset fa mifankaty. Tsy amin'ny epita fa mifankaty. Fa mandroso ny asan'Andriamanitra, mamokatra ny asan'Andriamanitra raha lasana ba. Samy mifankaty. Samy miteny hoe lasa indray ty taona ity. Samy miteny avy zato eny. Zay maniry an'izany de manao amen. Alleluia. Raha lasana bavy eo raha te hamokatra ianao tengana ianao mba hanana an'izany fofeny fitiavana zany ary tiana te mifahavalonao azy ary porofoy fa tia mifahavalonao ianao de meo rano izy raha manketaeta meo sakafo izy la verimberina teto foana zany. Alleluia. Ny fahavalonao raha ohatra ka anaporofona afaty azy ianao andehana anaty herbonana izy fotoana vaovao ny andro ara-pao amin'ny telefona izy zany natao fa tia mifahavalonao ianao fa tsy ohatran'le nisy pino nikorotana le pino de ozay le vadin'le paster tiako daholo nareo e nefa molina zany lava be inona kory ny tia fa miteny mianjo nanjo tiako daholo nareo e asiprofa ty azy ianao. Amen. Tahiny tompo daholo nareo rehetra. Engare ka ho tahinao tokoa ka hoalala tavarotaratsika tsara nanekio aroa mekione tananao arovana wamene rateya engare kagota inawa. Amen. Amukadene tenbuti siramti tonati amukadene tenbuti hormon namti tonati. Hallelujah. Utakanya pela nena
ny taranakaina de tany de tsy hita namorona taranaka vaovao indray Andriamanitra deseta izany ho taranaka belana ianao amokatra ianao amafy ianao dia azo be azo vokatra be iompy ianao dia avany halleloia hivarotra ianao dia alafo mianatra ianao dia ho afaka grame tavita mipasse classe halleloia mitory-teny ianao mahazo fanan'olona zany ve tsisy amena ve zany amen ho taona ny famokarana ny ten'Andriamanitra hoe ary Isaka tena mafy tamin'izany taona izany ary dia nijinja avy zato-eny tamin'izany taona izany izy fahagaganana izany jiabany manaraka faveritsika zao fahefatritsika inona ny zavatra ilaina koa ilaina ny fanahy masina amen ilaina ny fanahy masina fakitsika ny amin'ny Ezekiel faefatra amby telopolo efatra amby telopolo andininy efatra amby roapolo Ezekiel efatra amby telopolo manomboka amin'ny andininy faefatra amby roapolo fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny andininy fa enina amby roapolo averitsika ary zao Jehova no Andriamanina ary David mpanompoko no mpanapaka ao aminy izao Jehova no niteny zany ary ianao fanekem-pihavanana aminy aho ka mpiala amin'ny biby masika tsy ho eo amin'ny tany intsony dia andro fahizahana ny hevitra izy sady atory any anaty ala ary izy sy manodidina ny avonako dia ataoko fitahiana ary ampilatsaka ranonorana amin'ny fotoany aho dia ranonora-pitahiana fito amby roapolo ary amony azo any an-tsaha ary avokatra ny tany aizany amenina be da be fa vitsivitsy foana ilay manao anazy fa ahoana ary zany misy tsy mainy tsara ve ary amony azo any an-tsaha avokatra ny tany andro fa izay amin'ny tany izy ka dia ho fantao fa zao ny Jehova alleloia dia raha Jesosy Jakoba toko fadimy andiny fito amby folo valo amby folo alleloia toko fadimy valo amby folo fito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy ary nivavaka indray Elisa zavady Eli dia nandrotsaka ranonora ny lanitra ka nahavokatra ny tany dia raha Jesosy ndaontsika hivavaka aloha mba hirotsahan'ny fanahy masina amintsika tsirara ihany fa rehefa mirotsaka aminao zany ranonora-pitahiana amin'ny fanahy masina zany dia hoy ny ten'Andriamanitra tamin'ny Saoly hoe rehefa tonga am'le mpaminany aty jerena zavady rehefa miona amin'ireo mpaminany ireo ianao dia hilatsaka aminao koa mifanahin'i Jehova dia hiova olona vaovao anao dia ataovy izay azon'ny tananao atao izay azon'ny tananao atao fa Andriamanitra momba anao ao aorianany filatsahan'ny fanahy masina koa zany mamokatra daholo izay zavatra ataon'ny tananao aizanareo hoe halleloia ranonora mantsy mifana masina tao anatin'ny telo taona sembolana tsisy orana mihitsy tsisy inona zavady tsisy orana maina ny tany makina ny tany ritra sison ritra ikopa tsisy inona tsony fa Eli nivavaka
nivavaka aloha teo tenimbohitra raha tsy resako ny taolo nivavaka tsy nanaiky izy teniteny tamin'ny zatovy hoe mandehana jerevo any amin'ny ranomasina tsisy ninona arikaiky ao mbola lanitra mangamanga nivavaka ndray izy fa tsy nanaiky mba ilatsaka ny ranonorana nivavaka tsika androany mba ilatsaka eto ny ranonorana Toriteny terao Jesosy jerena indray ny ranomasina mbola tsisy ninona mandehana indray le roa mandehana indray jerevo jerena indray mbola tsisy ninona arikaiky eo faneny fandimy nivavaka tsy niato zay ranonora tahaka filatana fahagagana tao anatin'ny 3 taona sembola tsy inisan'izany na de rahona tahaka ny fanondro azy fa fahagagana rehefa mivavaka miasa Andriamanitra de nino Elifa ho avy ny ranonorana vetivety foana mainty ny lanitra ranonorana sasasasa de hoy ny tean'Andriamanitra hoe tena andatsaka ranonorana tamin'ny tany Jehova ka tena avokatra ny tany rehefa mirotsaka amintsika mantsy ny fanamasa de doroa ny fanamasa dolo ny otarety aferiko indray sao de misy tsy mihaino tsara rehefa mirotsaka amin'ny fanamasina de doroa ny fanamasa ny otarety satria re ny vato misakana tsy mampamokatra atsika de ny fanamasina koa de tahaka ny rano de sazany ny fanamasina ny fotsika tsy ny fiainatsika de miala ny loto rehetra de aorinan'izany vehivavy mamokatra ianao lehilahy mamokatra ianao zay zavatra ataotsika amin'ity taona ity de mamokatra daholo amaina de amaina iza mangetaheta ny fanamasa amin'izao fotoana izao ranonora Toriteny terao Jesosy alohan'ny akarany mpanompon'Andriamanitra sy tondranam-bavaka nyzany aloha andaolotsika hivavaka samy hibebaka samy angataka famindrapona Andriamanitra angataka ny fanamasina esora anatiky ny fialonana ny fankalana Jesosy esora anatiky ny ota Jesosy esora anatiky ny tsilo Jesosy zay tsilo rehetra esore toroy izany fanamasina izavy ny tiamokatra amin'ity taona ity ny fotoana tahaka an'izao dia andro faloloratena taona vaovao faloloratena fanavoizana ny zavatra rehetra vonina venareo azafady fanamasana amangy anao isy ranonora Toriteny efatravatra ao anatin'ny fonao ho tsapana hoe misy fanamasa eto amin'ity fiangonana ity ikorina anatinao zany ampiaika anao ny fahotanao zany ary andory sy anapotika ny zavatra rehetra tsara ka n'Andriamanitra zany de manomboka tetsika amin'izao alady voalohany amin'ity taona zay rahantsika rehetra etya de olona vaovao vehivavy vaovao lehilahy vaovao miaraka amin'ny taona vaovao fiainam-baovao lasa mamokatra ianao tsy ho ianao tsony le mitaraina hoe de tena taona ratsy ho anay ity taona ity zay nafafy matimaso zay niakatra nohan'ny fotsy nohan'ny anina zay mba lafinay kely nasinny mpangary posy zay mba vokatra mba nanatena mihitsy aho fa dia nanaovan'ny olona sisy-bola de tsy tafavoaka indray aho tsy ianao tsony nitaraina am'izany fa izao hitahanao Andriamanitra amaina mafy be satry ho teneniko izy mibiby ty rehetra mpandringana ho alako re tsy azoko tsy amin'ny taninao ny mpangalatra zay namely ny fanananao tsisy hoe amin'ity taona ity zay nanotokodina amin'ny valim-panadirana sy ny konkorao tsisy hoe amin'ity taona ity amaina mafy be amokatra ianao tsisy mpanelin-kelina itsondra lasa abavy samy mangataka famindrampon'Andriamanitra izavany ty amokatra amin'ity taona ity azafady mpanompon'Andriamanitra mamokatra alleluia tiny mamokatra alleluia amin'ny heritaona ohatran'izao tsika de betsaka ny jerovavolombelona hoe taonjina ho aty taona ity alleluia taonjina ho aty samy mitena taonjina ho aty 2026 ty mafy be
faonjina ho aty 2026 ty amin'ny anaran'i Jesosy. Tsangantsika dia ataontsika le hoe engany akao tahinao aho. Alleluia. Taverso ny tananareo azafady. Sangidany tsara ny tananareo aho. Engany akao tahinao aho. Engany tahina tokoa kawalalahina efaretaneko arua lekone tananago arofana wamene ratia egare afertsika mafy tsara indra-pandesany teny mivavaky tsika rehefa aveo. Egane kagotagina toko walalana fartanko sandatambony tsara ny tanatsika jiaby. Sami mangataka amin'ny mivavaha ianao mba tonjinao anao mamindrafo amiko Andriamanitra mamelany heliko rehetra Jesosy mamindrafo amiko Andriamanitra